Tany Nosy kosa no tanterahana ny fivoriam-ben'ny syndicat ny administrateur civil eto Madagasikara ny raharaha anatin'ny syndicat ny makasika ny fitantanan-draram-panjakana ary ny raharaham-pirenena ny teboka telo goavana no dinihana nandritra izany. Manohana ny siny fampiavana pirenena ny syndicat ny administrateur civil na ny synad saingony marian'izy ireo fa tsy ampy ny fampiavanana ny mpanao politika fa ilaina ny fanatanterahana ny fanapaha-riam-pahefana tena izy izay antoky ny fampiavanana ny malagasy. Noho ny fahatsapana fa ilaina ny filaminana sy ny fitoniana eto amin'ny firenena mba ahafahan'ny hery velona rehetra sy ny mpiasam-panjakana rehetra fa na ny mpandraharahara toe-karena na ny fiarahamon'ny pirenena na ny vahoaka tsotra hiasa sy hiditra mifantoka amin'ny fampandrosoana dia nanambara ary nanapaka ny fivoriam-ben'ny administrateur civil fa manentana ny rehetra hiditra ary anatanteraka aingana ny antsoina hoe fampiavana pirenena izay efa notakina sy napetraka hatramin'izay. Ilaina ny fampiavana pirenena. Ny hevitra faharoa no resahana sy notapahana dia ny tokony hanaovana ny fitsinjaram-pahefana tena izy, décentralisation effective. Tokony ho atao ny fitsinjarana ny fahefana, ny fitsinjarana ny vola, ny fitsinjarana ny olona any amin'ny faritra sy ny commune ary ny faritany. Satria ny zava-misy amin'izao fotoan'izao dia mahatsapa ny anivon'ny faritra maro fa tsy mitovy ny fitsinjarana n'ireo zavatra eo satria misy ny latsa-danja, misy ny mahazo tombony. Ka na isy ary ny fampihavanana ataon'ny mpanao politika raha mbola tsy mipetraka izay tena fitsinjarana tena izy eo amin'ny fahefana ny vola sy ny fitaovana izay any amin'ny faritra dia tsy mbola hitondra makany amin'ny fampihavana pirenena tena izy sy maharitra izany zavatra izany. Momba ny asa-panjakana dia heveriny synady fa ilaina ny fanavozana ny fitantanan-draharaha-panjakana. Metrahana ny politika pirenena momba ny asa-panjakana, politique nationale de la fonction publique. Miainga amin'izay politika pirenena ny asa-panjakana izay no amaritana ny tanjona hotratrarina sy ny fomba anatsarana sy anatanterana ny asa-panjakana eto Madagasikara. Satria raha tsisy izay ataontsika hoe cadre sehatra hitondrana ny asa-panjakana izay dia zavatra tandrametaka sy vonjy-tavanandro hatrany no atao eo amin'ny sehatra ny asa-panjakana ka tsy hitondra ny fivoarana izany asa-panjakana izany mihitsy. Ny faharoa dia ny ataontsika hoe fampanarahana ny toetrandro, modernisation ny asa-panjakana. Ny tiana ambara tao anatin'izay dia eo aloha zany ny fidirana ao amin'ny antsoina hoe informatisation, ny fitantanana ny mpiasa-panjakana ary ny fivadiany amin'ny ataony hoe fampidirana mpiasa-panjakana mifanaraka amin'ny asa-panjakana voasoritra mialoha. Amin'izao fotoan'izao manko dia ampidirina ny mpiasa-panjakana dia rehefa tafiditra ny mpiasa-panjakana voajerevana tadiavina ny asa omena azy. Ny ministry ny hazo-tany Olivier Mahafaly Solonandrasana izay nanoro-tsotra ny mahazava-dehibe ny asan'ny administrateur civil. Tsy ivelan'ny système nareo aza dimo zany fa ao anatin'ny système. Tsy ivelany izao fitondram-panjakana zao tsy fa ao anatiny ary tompona andraikitra fely aza dimo zany. Vecteur de développement au juste eo fa zany tsahiko mihitsy miteny amin'ny accord interministériel, corps interinstitutionnel atsika fa tena moteur de développement mihitsy tsahako milaza antsika fa hoe matoa mandeha ny asa-panjakana na amin'ny lafiny ara-tsosialy anafy toe-karena sy ny sasinsisa any amin'ny ministère tsirairay avy sy ny institution misy atsika any na any amin'ny finance io na any amin'ny santé na aty amin'ny administration territoriale na any amin'ny fonction publique matoa mandeha io satria misy ny administrateur civil. Mikasika ny raharaha anatin'ny synady dia anisan'ny nodiniana tao anatin'ny fivoriam-be tany Nosy be ny hitondrana fantsiana ny satan'ny feny syndicat. Heverina ihany koa ny hanavozana ny fanaminy ny administrateur civil.